sokatra an'ity androandroany ity ary tsy tara ianao tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsaroa fa Jesosy efa tonga teto talohantsika ary izy nanasa antsika dia tena tombontsoa be ho anao tonga eto androany. Amen. Nous saluons également nos frères et sœurs qui regardent le culte sans cesse en ligne. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce soit aussi sur vous aujourd'hui. Dotsika androany tena alohan'ny zavatra rehetrarehetra mba tena hoe izy mihitsy ny asa anatin'ny fotoana. Tsika miandrandra zavatra avy aminazy matoa tonga eto sa tsy izany ve? Fa izy koa miandrandra zavatra avy amintsika. Amen. Dia ndao androany tena hivavaka amin'ny fontsika rehetra. Raha mety aminao dia mitsangana eo amin'ny toerana misy anao. Dia asandrato ny tananao dia apetrao eo ampelantanana. Na ny hery izay hoentinao manompo androany, na ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika androany, mba izy mihitsy ny hitarika, mba fanahy masina ny hitarika eto androany. Oui Seigneur, c'est un privilège pour nous d'être debout dans ta présence encore une fois. On n'est pas resté à la maison, mais on est venu dans ta maison pour prier ensemble, pour adorer ensemble, pour louer ensemble, pour écouter ta parole, pour mettre en pratique ta parole. Et oui Seigneur, ta parole dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu seras là, tu es là au milieu de nous. Et tu honores toujours ta parole, alors on a foi et on a confiance que tu es présent au milieu de nous. Aujourd'hui Seigneur, ce n'est pas un culte comme un culte ordinaire, mais nous voulons aussi te donner tout ce que nous possédons. Nous voulons te donner notre force. Nous voulons t'offrir notre voix. Nous voulons te donner tout notre amour. Nous voulons juste te chérir, Seigneur, dans ta présence. C'est vrai que tu nous donnes toutes choses. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas juste venus pour te demander les choses, mais nous sommes aussi venus pour t'offrir. Alors, Seigneur, nous te prions d'agréer ce culte. Nous te prions d'être présent au milieu de nous, dans nos cœurs, de toucher chaque vie, chaque cœur, chaque personne qui est venue ici, de toucher aussi les frères et sœurs qui nous regardent en ligne, Seigneur, parce que tu sais faire tout ça. Et nous te prions aussi, Seigneur, de refaire les miracles que tu as déjà fait auparavant, de faire de ce culte un culte extraordinaire, Seigneur, parce que tu l'es, c'est toi le Dieu de toutes choses, c'est toi le créateur de l'univers, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Oui, tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, et tu sais faire toutes choses, rien n'est impossible à toi. Et nous sommes venus aujourd'hui, Seigneur, avec un cœur reconnaissant de qui tu es, Seigneur. Asandrato mafy any vavakao ampisehoan'i Jesosy hoe ohatry ny ahoana ianao raha tonga eto androany, ohatry ny ahoana ny etaetanao eo anatrehan'i Jesosy androany. Dia androany aho manasa anao, saintsaina ao anatin'ny masonao mikipy hoe aiza ho aiza kay ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Aoka tsy raisinao ohatry ny alahady isaky ny alahady ity, ka ianao ilay kristiana hoe tonga fotsiny dia hijerijery, vita ny hira fiderana mitehaka dia mipetraka dia mihaino tenin'Andriamanitra. Fa androany tena saintsaina hoe ohatry ny ahoana, aiza ho aiza ianao sy Andriamanitra, aiza ho aiza ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Marina hoe miandrandra zavatra amin'Andriamanitra tsika, fa tsaroa fa tsy izany no voaloha laharana, fa itsika manana firaisana manokana amin'Andriamanitra. Moa ve ianao tonga aty am-piangonana hanompo mba handraisanao zavatra, sa manompo ianao satria tianao Andriamanitra? J'aimerais, vous aussi en ligne, que vous ayez conscience dans votre tête que si vous priez, si vous servez Dieu, est-ce que c'est par intérêt? Aujourd'hui, nous allons faire une adoration désintéressée. Qu'est-ce que je veux dire? Nous allons juste adorer Dieu pour qui il est. Pas pour ce qu'il fait même, mais pour qui il est. Et parce qu'il a déjà tout fait pour nous, il mérite l'adoration. Dia raha mety ianao dia asandrato amin'ny Jesosy ny tananao dia averenina izao vavaka izao hoe Jesosy marina fa tonga eto miandrandra zavatra,
fa ato anatin'ny fiderana kosa Jesosy dia tsy hangataka alony fa haneo fitiavana anao fotsiny. Ankasitraka anao fotsiny no izay efa vitanao. Ankasitraka anao fotsiny amin'ny fitiavanao Jesosy. Anao tahaka amin'ny Maria izay eo atongotrao fotsiny. Raha eo atongotrao izay tsy hangataka ninina be da be aza ny zavatra ilainay fa hankafianao fotsiny. Dia ataovy ny vavakao amin'ny fiteninao hoe ohatrany ahoana ny fomba hankasitrahanao an'Andriamanitra sy hanehoanao fitiavana anazy amin'ity androany ity. Jesosy tsy hanao fombafomba izay androany ka hoe vao tonga dia misy zavatra indrasanay, misy hira tianay ho atao na misy fihetsiketsehana tianay ho atao. Fa androany izay Jesosy dia manaiky izay fitondranao eto. Ka tsy handeha amin'ny fombafomba mihitsy izay na amin'ny fahazarana. Fa te hiteny anao izay hoe tianay loatra ianao Jesosy. Seigneur, aujourd'hui on veut te dire que nous n'allons pas se servir de toi, mais nous voulons te servir. Parce que nous sommes créés pour adorer. Alors, pendant tous nos chants, nous allons juste te dire combien nous t'aimons, combien nous t'apprécions, combien nous aimons ta présence, Seigneur. Dia là izay androany Jesosy hoe tonga izay amin'ity maraina ity, hiteny fotsiny hoe tianay loatra ianao. Tiao indray Tompo hitoetra. Mety hoe mbola misy zavatra manahirana anay fa tsy taraina aloha izay androany. Te hanamboatra ny fifandraisanay aminao fotsiny izay Jesosy androany. Amin'ny fonao rehetra averenany hoe tiao indray Tompo androany. Te hitoetra eo anilanao fotsiny. Tsy hangataka akory azy Jesosy izay mety ilaiko amin'ny fiainako rehetrarehetra. Satria ianao malala izay mahasoa anay izay mety aminay. Fa androany izay Jesosy tonga eto amin'ny fanatrianao. Te haneho anao hoe tena tianay ianao amin'ny fonay rehetra. Tiako ianao Jesosy. Asehoy an'Andriamanitra mihitsy androany ny fitiavanao anazy. Ianao ve tena olona manana fifandraisana lalina aminy? Sa tonga amin'ny fombafomba sy fahazarana fotsiny isan-kilahady? Seigneur Tout-Puissant, c'est vrai que tu sais faire toutes choses, tu connais nos besoins, mais au-delà de tout cela, au-delà de ce que tu peux faire, nous voulons juste te demander, Seigneur, aujourd'hui, de toucher nos cœurs, de nous conscientiser combien tu nous aimes et qu'on puisse t'aimer en retour. Tiao indray Tompo. Ce matin, nous sommes venus te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Nos mots sont parfois imparfaits pour décrire combien nous t'aimons. Mais tu connais nos cœurs, tu vois au-delà de nos mots, de nos chants. Tu vois nos cœurs ce matin. Tiao
Te-antany anao a mialohan'ny toizantsika hoe afirinaka ny fotoana avitanao mivavaka tsy mangataka na inona na iny fa miteny fotsiny fahatsarany Jesosy mankasitraka fotsiny amin'ny fitiavana satria matetika tsika kristiana tena ny akabetsahan'ny vavakantsika dia mangataka amin'Andriamanitra foana nefa tsaroa fa efa nomeny ny zavatra rehetrarehetra fa androany ndao tsika hibanjina amin'ny fahatsarany fotsiny dia hitsaoka azy fotsiny satria izany antom-pisitsika ndao tsika hianatra n'izany hoe hitsaoka an'Andriamanitra amin'ny fitiavana fa tsy hoe satria misy zavatra ilayntsika dia hitsaoka anazy tsika tsy hoe satria mila ny fahalebiazantsika na mila ny fanasitrana na mila zavatra avy aminazy dia hitsaoka azy tsika fa vitanao ve mitsaoka azy fotsiny tsotro izao tsisy ninina na tsy anao ninina aminao tsony ary izy dia vitanao ve mbola mankafy anazy sy misaotra anazy androany tena akipio mihitsy amin'ny masonao dia saintsainy izany hoe tena tianao ane Andriamanitra izy na fony ainy amonjena anao sy hanomezana anao ny zavatra rehetrarehetra dia iza moa ianao tsy handeha hankasitraka izany iza moa ianao no tsy handeha hitsaoka an'ilay Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka iza moa ianao tsy hakamamy anazy fotsiny tsotro izao fa mendrika izy nomena izay fitsaofana rehetra avy aminao ny anjela aza tsy nisitraka an'izany hoe nanao asa fanovotana sy fisoroana an'izany nefa mahavita miankohaka eo anatrehany amin'ny fotoana rehetrarehetra tsy maika ve fa zasy anao izay novonjeny Jesosy tamin'ny rahan-tsarobidy raha mety ianao dia mbola andao ihany tsika hivavaka tena hanolotra ny momba antsika rehetrarehetra dia teny hoe Jesosy manaraka anao tsy filan-javatra fotsiny fa satria tena tiako ianao. Vous aussi en ligne, je vous invite à adorer avec l'assemblée, à juste adorer celui qui a payé le prix cher pour vous, celui qui a donné sa vie pour vous sauver, celui qui n'arrête pas de donner sa bonté et sa miséricorde envers vous. Il mérite ton adoration. Nous sommes nés pour adorer. Il n'y a pas un moment propice ou un certain moment pour pouvoir adorer, mais c'est notre vie qui est une vie d'adoration. Et le Seigneur aujourd'hui cherche un adorateur qui va l'adorer en esprit et en vérité, qu'il puisse te trouver et te localiser aujourd'hui. Jesosy rehefa mibanjina anao fotsiny izay andro any dia mahita amin'ny fahatsaranao dia te hidera sy hankohaka eo anatrehanao. Tsy miandry izay Jesosy hoe hisy zavatra ilainay izay vao hankohaka eo anatrehanao izay. Fa ny androm-piainanay dia natao hideranao. Natao hankohaka eo anatrehanao izay Jesosy. Niza dia natao hankohaka sy levitra amin'ny fanatrehanao. Tsy izahay Jesosy ilay kristianina mbola zaza ra-panaka hoe hijerijery fotsiny ao anatin'ny fiankohana.
fa ny fonay rehetrarehetra ataonay tafakambana aminao androany. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre. Ma raison de vivre. C'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Raha namorona anay ianao dia izany ny andrasanao taminay hoe olona mpiankohaka marina. Ka androany izay te hanolotra izay tsara indrindra avy ao anatinay. Tsy andrasanay hoe iza ny anao, iza ny tsy anao, iza mijery anay, iza ny tsy mijery anay. Fa mifantatray Jesosy aho dia izahay fantatrao. Satria raha ho avy ny andro izay ahatongavanao eny amin'ireo lanitra dia tsy izay mahafantatra anao no tafiditra any fa izay fantatrao manokana. Dia androany izay te hamboatra ny relation anay miaraka aminao Jesosy aho. Te hitenanao izay hoe tena tianay ianao. Dia ny fiainanay rehetrarehetra omenay ianao. Ny fiainanay rehetrarehetra entinay mitsoaka eo anatrehanao fotsiny. Mitsoaka anao a Jesosy aho. Mitsoaka anao. Mitsoaka anao. Miantony fisi denitsoaka anao. Mitsoaka anao.
havelomanay zany anto fisiana any Jesosy androany maraina dia ny fonay rehetrarehetra tianay ho tafakambana aminao dia mitsaoka je veux t'adorer je veux t'adorer toute notre vie, Seigneur, nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Est-ce que tu peux encore chanter plus fort? De tout ton cœur, de toute ton âme, je veux t'adorer. Je veux Sosia, tsy mahita olona tianay mihoatra anao ianao zany zay. Tsy mbola nahita fitiavana lehibe mihoatra amin'ny fitiavanao zany zay. Ka inona moa Jesosy ny zavatra afaka ataonay hamalina fitianao, afa-tsy ny fiankohofanay. Ka androany maraina zay Jesosy, tena hoe izay momba anay rehetrarehetra hoentinay miankohaka eo anaty tranonao.
any an-danitra any a ireo anjely maro be sy ireo loha olona be da be manipy ny satrombonahitra ao anatrehanao fotsiny nefa zareo ara tsy nitiavinao mihoatra noho izay ko maika fa zay Jesosy izy zay ny anamafo eo anatrehanao ka mbola hitazona mahizanay mbola ametra zavatra ety ambony tany tsy ankofanay ao anatrehanao fa androany omenay zay rehetra anananay hoentinay mankasitraka anao hoentinay mitia anao hoentinay manaja anao hoentinay maneho fitiavana anao Jesosy ianao ilay Andriamanitra tsy mbola nandatsanay nandray maraina ary ianao ilay mbola tsy nanatsahatra ny famindramponao taminay na indray maraina ary mba hoaiza moa zay Jesosy raha tsy namindra fo taminay intsony ianao ahoana moa Jesosy ny hafaran'ny fiainanay raha tsy navelanao ny elikay tsy voavalinay zany Jesosy fa androany jereo ny fonay tena miankohaka tena tia be anao fotsiny androany na tsy teny nina ntsony azy ay Jesosy ny ao anatin'ny fonay jereo androany hoe tena tianao zay Jesosy nous nous prosternons devant toi Seigneur avec un cœur reconnaissant pour ton œuvre parfaite que tu as fait à la croix. Tu as porté toutes nos maladies, tous nos fardeaux. Tu as tout fait, tu as fait l'échange à la croix. Tu as souffert pour nous. Malgré nos fautes, malgré nos imperfections. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas se prosterner devant toi ce matin, Seigneur? Ni malalaku telai tsarinjinj hewamyari siniari ni malalaku telai tsarinjinj ni malalaku dile tsara indrindra ni malalaku tsara loatra ianao Jesosy oh mon bien-aimé tu es le plus beau parmi les milliers des milliers nul n'est comparable à toi Banzin Jesosy, banzin o fatsarana, banzin ilay niaritra ho anao teo amin'ny hazo fijaliana, ilay nitianao mihoatra noho ny zavatra rehetra, ilay nanome anao ny zavatra rehetra Socha Jesosy, socha Jesosy, e nós antes Jesosy, Yeshua.
Social Antoine Mareni Zaide Makalaza Nengaranao fotsiny Mankasitraka anao fotsiny noho ny zavatra rehetra nataonao noho ny maizy anao tiana ianao Jesosy Jesosy manompo anao tsy hoe mitady ny tananao fotsiny fa te hanana fisakezana lalina aminao jereo ny ao anaty fonay amin'ity maraina ity Jesosy mety hoe tsy tomombana ny fiainanay mbola be da be zavatra mila amboarina fa nefa tena tianay ianao Jesosy tena tianay ianao Jesosy izay fiangonana re dia fiangonana manompo satria tianao fiangonana miankohaka satria tianao dia resta Jesosy zany fanambarana fitiavana anao zany androany satria mendrika ianao mendrika ianao Jesosy alleluia mendrika indrindra ianao mendrika indrindra ianao zay zavatra rehetra anananay dia avy aminao Jesosy viaminao no ny avy ny zavatra rehetra voninahitra ho aminao mendrika loatra ianao mendrika indrindra ianao Jesosy mendrika indrindra ianao aoka itoy
Continuons à être devant le trône de Dieu. Montre que tu sers Dieu de tout ton cœur. Merci, ô mon Dieu. Tu assistes à ce culte. Nous voici. Nous voici. On se prosterne devant toi. On se prosterne devant toi, ô Dieu. Parce que tu mérites cela. On croit que ce jour, tu nous montres une grande chose. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Fermons les yeux. Fermons encore les yeux. Soyons concentrés devant Dieu. Et espérons une grande chose de sa part aujourd'hui. Nous méritons que Dieu nous montre sa grâce. Grâce à Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour nous sur la croix, qui a versé son sang. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Prenons place. Pour remercier Dieu et parce que aujourd'hui il est avec nous ici. Acclamons très fort. Plus fort encore. Acclamons plus fort. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire une grande chose pour nous aujourd'hui. C'est quoi ton problème? Tu vas être sauvé. Quelle est ta maladie? Dieu va t'enlever ta maladie. Et à part ça, en tant que Dieu, nous, on va être bénis. On va vraiment être bénis. Acclamons le Seigneur pour le remercier. Acclamons très fort. Alléluia. La gloire soit à Dieu seul. Allons encore faire un autre chant. On va continuer l'adoration devant Dieu. Pendant l'adoration, nous espérons que Dieu va faire une grande chose pour nous. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste des échantillons. Il y aura encore d'autres choses qu'il va faire sur notre vie. La Bible a dit ce que nous n'avons pas encore vu, nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas encore pensé dans notre cœur. Dieu a déjà préparé pour nous. Il va vraiment faire ça, chers amis. Le culte aujourd'hui n'est pas une coutume. On va le servir de tout notre cœur. Et Dieu, il va aussi montrer sa grâce pour nous. Et voici ce qui est réconfortant. La grâce n'est pas seulement pour nous qui sommes ici, mais aussi pour vous qui êtes en train de suivre en ligne.
On va faire la chanson Avindrindry. Après ça, on va continuer à prosterner devant Dieu. Ferme les yeux. Apetron fono tananao na asandraton tananao de mety izay akohaka tsy amin'ny fombafomba fa tena amin'ny fono rehetra eo ny atrehan'Andriamanitra. Mets ta main sur ton cœur et lève l'autre main et prosternons-nous. Prosternons-nous devant Dieu de tout notre cœur. Andao toizatsika amin'ny alalan'ny vavaka arahana faloratena zao fiakofatsika eo ny atrehan'Andriamanitra izao. On va continuer notre adoration par la prière. Samy mivavaka amin'ny fondrehetra izy. Priez de tous vos cœurs. Lazao amin'Andriamanitra fanompo azy hatramin'ny farany ianao. Dis à Dieu que tu vas le servir de tout ton cœur. Lazao amin'Andriamanitra fa tsy emitra zany mihitsy ianao. Dis à Dieu que tu ne vas pas chanceler. Ary lazao aminy akeo fa tsy hanota ianao. Dis à Dieu que tu ne vas plus pécher. Lazao amin'Andriamanitra fa tsy hanota zany mihitsy ianao. Dis à Dieu que tu ne vas pas pécher. Samy mivavaka arak'izay faniatanana ataoko izay isika rehetra. Prions ainsi tout le monde. Asandrato avy dia avo ny feontsika tsiraray avy. Élève ta voix. Le etaetanao an'Andriamanitra mihitsy
aoka hipololotra avao anatinao. Fais sortir ta soif de Dieu. Ho anareo any atokantrano any ankoa aoka hivavaka tahaka anay eto amin'ny toeran'ity ianareo. Vous qui êtes à la maison, priez aussi comme nous. Satria mino aho fa zay zavatra ataon'Andriamanitra eto dia azo ny atao ho anareo any atokantrano any. Parce que je crois que ce que Dieu peut faire ici, Dieu peut le faire chez vous aussi. Aoka isika hivavaka amin'ny fotsika rehetra tokoa. Prions de tout notre cœur. Amafiso fanompan'Andriamanitra anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Insiste que tu vas servir Dieu jusqu'à la fin. Lazao aminy fa tsy hemitra na hiverin-dalana izany ianao. Dis-lui que tu ne vas pas chanceler ni faire marche arrière. Lazao amin'Andriamanitra fa tsy hanota izany mihitsy ianao. Dis à Dieu que tu ne vas pas pécher. Samy manamasina fiainantsika ho an'Andriamanitra isika. Sanctifiez-vous devant Dieu. Iarahantsika manao la hira hoe ny foko ry mpamonjy ho ataontsika amin'ny fontsika rehetra zany hira izany. On va faire de tout notre cœur ni fuk ripamundi. Chante de tout ton cœur. Élève très haut ta voix. Pamuji.
Jésus. Amafisiko amintsika rehetra toka eto fa manarika ty fotoan-dehibe ataontsika ity ny Andriamanitra zay ivavatsika sy itipotsika. Je redis encore que le Dieu que nous servons, il est ici avec nous. Mitaonanareo aho ino zany teny zany. Je vous invite à croire à cela. Jesosy raha teo moa efa lobava hoe na aiza no iangona ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia eo afovoany ao. Jésus lui-même, il a déjà dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je serai là. Marina be mihitsy zany teny nataon'i Jesosy zany. Cette parole est très vraie. No zany miomana avokoa isika rehetra toka eto iona amin'Andriamanitra. Alors préparons-nous à être devant Dieu. Le tena tiako ambara dia hoe raha manana olana ianao mimana fandray vaolana lehibe. Où je veux en venir, si tu as des problèmes, prépare-toi à avoir une grande solution. Raha marary ianao miomana andray fanasitranana. Si tu es malade, prépare-toi à être guéri. Ary ho antsika rehetra miomana fa ho tahin'Andriamanitra be Et mihitsy. pour nous tous, préparons-nous à être vraiment bénis. Ry fiangonana rehetra manarika ty fotoana ity. Chère Église qui assistez à ce culte, Raha miteny zany aminareo ao si je vous dis cela, dia tsy hoe mampahery anareo fotsiny c'est pas juste pour vous fa réconforter. zavatra tena ho ataon'Andriamanitra eto C'est vraiment une chose que Dieu va zavatra tena ho vraiment faire. ataon'Andriamanitra izany. C'est une chose que Dieu va Atao vraiment isika faire. teka mafy an'Andriamanitra. Acclamons le Seigneur. Ataoko mafy be nitehaka. Acclamons très fort. Alléluia. 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 Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery La gloire soit à Dieu seul. andoantsika mbola aloha ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra. Continuons notre service pour Dieu à travers l'offrande. Amaolon'Andriamanitra atsika En tant qu'homme de Dieu, aoko matoky anao amin'ny fandoavana ny ampafolo-karena. apportez la dîme, soyez fidèles. Efa lobava matsy ny Baiboly La Bible a déjà prononcé, fa mila etitsika ao an-tranon'Andriamanitra ny ampafolon'izay efa nitahinantsika. qu'on doit apporter la dîme de ce qu'on nous a déjà béni à l'église. Asa raisina toy ny teny mahazatra ny sofinao zany teny zany fa aoka hopakatoa ny teny ianao. Ne prenez pas ça juste pour une habitude, mais soyez des personnes qui obéissent à la parole. Zao no mbarako aminareo zay inonao dia ho amarin'Andriamanitra. Voici ce que je vous dis, tout ce que tu crois, Dieu va le faire sur ta vie. Satria efa nilaza Baiboly fa ny ampafolo-karena dia lakile entin'Andriamanitra manokatra varavaran'ny lanitra. Parce que la Bible a dit que la dîme est une clé pour ouvrir l'écluse des cieux, Mba ahafahany mitondra fitahiana ho an'ireo olona manompo azy. pour apporter la bénédiction aux gens qui le servent. Aoka hitoetra amin'ny finoana ianao. Soyons dans la foi. Rehefa avy moa zany aoriana fanaovana ampafolo-karena dia ho tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay. Après la dîme, il y aura l'offrande. Mangataka andreto mitarika fiderana anentana antsika mbola iterany tompo amin'ny voninahitry ny tompo ao anatin'izany mahazo mandroso isika hitondra ny ampafolo-karena na ny fanohanantsika ny émissiontsika. Pendant ce temps, on laisse la louange faire un chant. Da ho azy tompoko. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi
Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi, quand on n'est qu'une habitude. Pardonne-moi, quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, quand je pense qu'à moi seul. Pardonne-moi, lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Non, rien au monde, non, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me. Je reviens au cœur de l'adoration. Je veux ton cœur. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi. Centré sur toi. Je reviens au cœur de l'adoration. L'adoration, tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur très fort?
Nous arrivons au moment où je vais vous apporter le message de Dieu aujourd'hui. Je me tiens ici parce que je crois que le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Je me tiens ici parce que je sais que je suis dans ses mains. Sa bouche est dans ma bouche. C'est pourquoi vous qui avez des problèmes, croyez que vous allez être délivrés de cela. Il en est de même, vous qui êtes malades, croyez que vous serez guéris. Et au nom de Jésus, nous tous sans exception, au nom de Jésus, nous serons bénis. C'est une vie que Dieu veut que nous expérimentons tout cela. Nous remercions Dieu, acclamons très fort. Nous allons lire la Bible dans Jérémie chapitre 33, verset 6. Nous allons lire la parole. Voici, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Parmi les choses importantes que Dieu va faire aujourd'hui, il va guérir les malades selon cette parole. Quelles que soient les maladies dans ta vie, tu seras guéri au nom de Jésus. Nous allons aussi lire Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Cette parole concerne Jésus. Il est écrit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Ce qui est écrit est clair, que Dieu nous a donné Jésus, qui était oint de Saint-Esprit et de puissance. Pourquoi? Pour guérir les malades. Et pour délivrer toutes les personnes qui sont sous l'emprise du diable. Ce Jésus qui a été oint par Dieu est au milieu de nous. Alors tous les malades peuvent s'attendre à la guérison. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu va te guérir. Acclamons fort pour le Seigneur. Le thème du message aujourd'hui, c'est ceci. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, va restaurer toutes choses concernant les humains. Je répète encore le thème d'aujourd'hui. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, va restaurer toutes choses concernant les êtres humains. C'est-à-dire que la vie que Dieu a préparée à Adam et Ève quand ils n'ont pas encore péché, c'est cette vie-là que Dieu va nous rendre à nous qui sommes de la génération actuelle. Alors si tu crois et si tu reçois ce message que je porte,
C'est vraiment ce que Dieu va faire pour nous tous qui sommes ici. Dieu attend la foi de chacun d'entre nous. Dieu attend notre foi pour qu'il puisse justifier cette parole que je vous annonce. Je répète encore le message. Notre Seigneur Dieu Tout-Puissant va restaurer toutes choses dans notre vie. Parmi ces exemples, Dieu va restaurer la santé de notre corps et de nos organes. Dieu va restaurer cela littéralement. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu va réaliser une guérison ici. Écoutez bien cette explication que je vous donne. Quand le Dieu Tout-Puissant a créé les humains et quand il a placé les hommes sur la terre, il ne les a pas créés pour être malades. Dieu nous a créés pour que nous soyons en bonne santé. Au commencement, les êtres humains ne connaissaient pas l'existence de la maladie. Ils ne savaient pas à la lettre ce qu'était la maladie. Dieu a créé les humains pour qu'ils ne soient pas malades. Dieu les a créés pour qu'ils soient en bonne santé. Dieu les a créés pour qu'ils ne soient pas estropiés. Dieu nous a créés avec un corps qui est en bonne santé et des organes en bonne santé. Mais quand le diable a trompé les hommes, quand les humains ont péché, quand les êtres humains ont chuté devant Dieu, la maladie est entrée. La maladie est entrée. C'est-à-dire que c'est le diable qui a entraîné la chute des hommes, qui a entraîné la maladie sur terre. L'histoire de Job qui est écrite dans cette Bible justifie cela. Job était un homme que Dieu avait vraiment béni pendant son existence sur cette terre. Entre parenthèses, je vous déclare, par exemple, concernant la subsistance, Dieu a béni Job. La Bible dit que Dieu a entouré de protection autour de Job. C'est une bénédiction. Dieu a entouré de protection la maison de Job. C'est vraiment une bénédiction tout cela. Dieu a entouré de protection tous les biens de Job. C'est aussi une bénédiction que Dieu lui a donnée. Et Dieu a béni l'œuvre des mains de Job. C'est pour ça que la Bible dit que les troupeaux de Job se sont multipliés dans tout le pays. Nous allons lire Job chapitre 1 verset 10. C'est le diable qui a parlé à Dieu ici. Il a témoigné de ce qu'il a vu concernant Job.
Et le diable était vraiment convaincu que c'est Dieu qui s'occupait de Job. niriko mba ho tsapatsika ihany koa zany fahasoavana ny nataon'andriamanitra tamin'ny joba izany. J'aimerais que nous ressentons aussi ces bénédictions que Dieu a données à Job. Hoy ny devoly tamin'andriamanitra. Le diable a dit à Dieu, Tsy anao fa no nanao fefy madidina azy sy madidina ny tranony ary madidina izay nanany rehetra no tahino ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondriny. ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Engane ka hitondra antsika fiangonana ho amin'ny fiainana tahaka izany ny tompandriamanitra amin'izao vaninandro dia amintsika izao. Que le Seigneur Dieu conduise son Église de cette manière actuellement. Misaotra an'andriamanitra moa isika fa araka ny vaovao mafaly efa netiko taminareo. Nous remercions Dieu parce que selon la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, Dia merina milona ny zavatra rehetra mahakasika antsika ny tompandriamanitra. Dieu va restaurer toutes choses nous concernant. Eo amin'ny lafiny fameloma-tena ho averin'andriamanitra milony ny fiainantsika. Concernant notre subsistance, Dieu va restaurer notre vie. Mety teny devoly hoe impossible zany. Peut-être que le diable va dire c'est impossible. Mety teny ny olona sasany hoe impossible zany. Peut-être que les autres personnes vont dire c'est impossible. Mety teny ny olona sasany hoe tsisy fiainana mihatsara zany eto ambony tany. Peut-être que les autres personnes vont dire qu'il n'y a pas de vie qui va aller de Fa mieux en ny mieux kosa sur cette amin'ny terre. mampanompon'andriamanitra dia sako ny miteny fa possible ny zavatra rehetra. Mais aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, j'ose déclarer que toute chose est possible. Amin'ny anaran'i Jesosy zay fitahiny sy fanambinana nataon'andriamanitra tamin'ny Jobane ho ataony amintsika rehetra toka eto. Au nom de Jésus, toute la bénédiction que Dieu a donnée à Job, qu'il le donne à nous tous. Vitan'andriamanitra ny hitondra antsika ho amin'izany noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanaka natokan'andriamanitra. Dieu est capable de nous conduire en cela grâce à Jésus-Christ, son Fils unique. Vitan'andriamanitra ny hitondra antsika amin'izany satria Jesosy Kristy efa nomen'andriamanitra antsika ary maty teo ambony azy fijaliana. Dieu est capable de nous conduire à cela parce que Jésus-Christ a déjà été crucifié à la croix. Efa tonga Jesosy tonga nahantra izy mba tonga antsika hanana ny ampy. Jésus est déjà venu, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy natao hantra ianao. Au nom de Jésus, tu n'es pas fait pour être pauvre. Tsy natao hantra isika rehetrarehetra tonga eto. Nous ne sommes pas faits pour être pauvres, nous tous qui sommes ici. Ary entre parenthèse fotsiny ihany zay nambarako izay. C'était juste une parenthèse. Fa hiverina amin'ny tenan'ilay tantaran'i Job isika. Mais nous allons revenir à la vraie histoire de Job. Araka ny volazan'ny Baiboly, Comme la Bible dit, Job dia olona salamatena sy salamatova. Job était quelqu'un qui était en bonne santé. Tsy nomanin'andriamanitra mba harary izy. Dieu ne l'a pas préparé pour être malade. Lay fahasalamana napetraka teo amin'ny zanak'olombelona zay noharian'andriamanitra voalohany no napetraka teo amin'ny Job. La santé que Dieu a donnée aux êtres humains qu'il a créés à l'origine, c'est cette santé-là qu'il a mis en Job. Tena rabaky teny salamatena sy salamatova Job. Job était littéralement en bonne santé de corps et d'organes. Fa rehefa nesorin'andriamanitra le fefy niaro an'i Job. Dieu a mis une protection autour de Job. Nesorin'andriamanitra mantsy zany fefy zany no nianto manokana. Et Dieu a enlevé cette protection pour une raison particulière. Tsy hoe nanota Job dia nesorin'andriamanitra le fefy. Ce n'est pas que Job a péché et Dieu a enlevé la protection. Tsy hoe nanao tsy nety teo anatrehan'andriamanitra Job dia nesorin'andriamanitra ny fefy. Ce n'est pas que Job a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et Fa Dieu a no enlevé la niantony protection. spécial dia tsy maintsy nesorin'andriamanitra ny fefy teo amin'ny Job. Mais pour une raison particulière, Dieu a dû enlever la protection autour Ka de rehefa niala Job. tamin'i Job le fefy Et quand cette protection s'est enlevée, dia nahita niny devoly le diable a vu cela, dia niazakazaka avy hatrany izy il a tout de suite couru nitondra ireo aretina faran'izay mafy indrindra teo amin'ny Job. pour emmener les maladies les plus dures devant Job. Nitondra ilay aretina kansera teo amin'ny Job ny devoly tamin'izany. Le diable a apporté le cancer auprès de Job en ce temps-là. Ka hatrany am-paladia ka hatrany an-tapodoa hoy ny Baiboly hoe nisy vairatsy teo amin'ny Job. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, la Bible dit qu'il avait un ulcère malin Andao sur Job. vakitsika ny Job toko faharoa andiny fahaefatra sy ny fafito. Nous allons lire Job chapitre 2, versets 6 et 7. Arao tsara ke ny voasoratra e.
Soyez bien attentifs. Dia o Jehova tamin'ny Satana, iny eo an-tananao izy, iny eo an-tananao Joba. Ny ainy tokana ihany no aza asiana. Dia nivoaka Satana avy teo anatreny Jehova ka namely vairatsy any Joba hatramin'ny faladiny ka hatramin'ny tampon-dohany. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Mazava ny voasoratra fa ny devoly no nitondra aretina teo amin'ny Job. Ce qui est écrit est clair que c'est le diable qui a apporté la maladie dans la vie de Job. Hatramin'izao vaninandro misy antsika izao ny devoly no mpitondra aretina eo amin'ny tenantsika zanak'olombelona. Jusqu'à notre époque actuelle, c'est le diable qui amène des maladies dans le corps des êtres humains. Manao zay azo atao izy mba tonga antsika zanak'olombelona harary. Il fait tout pour que nous devenions malades. Isaorana nefa tomb'Andriamanitra tsy toriavanao. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit remercié, Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe car par la grâce de Dieu, dia nanapa-kevitra Andriamanitra fa amerina amin'ny loniny ny fahasalaman'ny tenantsika sy ny taovantsika. Dieu a décidé de restaurer la santé de notre corps et de nos organes. Ho anareo izay maratoka eto minofa ho averin'Andriamanitra amin'ny loniny ny fahasalaman'ny tenantsika sy ny taovantsika. Pour vous qui êtes malades et qui êtes ici, croyez que Dieu va restaurer notre santé. Satria mino zany teny zany isika dia ho ia hoe andao hiteka faran'izay mafy. Parce que nous croyons ces paroles, acclamons très fort. Lay fiainana salama telo sy salama tova zay naperak'Andriamanitra teo amin'ny zanak'olombelona tany am-boalohany no tian'Andriamanitra ho tantarana amintsika taranaka ankehitriny. La vie pleine de santé que Dieu a donnée aux êtres humains à l'origine, c'est ce qu'il veut donner à nous qui sommes de la génération actuelle. Tena marina be ke zany teniko zany. Ces paroles sont vraiment la vérité. Ho fisaorantsian'Andriamanitra dia ho ia hoe andao hitehaka isika. Pour remercier Dieu, acclamons très fort. Andao mbola hitehaka ihany isika. Acclamons plus fort. Andao mbola hitehaka mafy ihany isika. Acclamons plus fort. Halleluja. Alléluia. Amen. Riavana malala. Tian'Andriamanitra ho averina amin'ny loniny ny fahasalamantsika zanak'olombelona. Bien-aimé, Dieu veut restaurer la santé de tous les êtres humains. Ary tena ho averin'Andriamanitra izany noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanany. Et Dieu va vraiment le faire grâce à Jésus son Fils. Tsy maintsy nomen'Andriamanitra antsika matsy Jesosy Kristy zanany. Dieu nous a donné Jésus-Christ son Fils. Antony maro no nanomezan'Andriamanitra antsika Jesosy zanany. Cela fait depuis longtemps que Dieu nous a donné son Fils Jésus. Satria amin'ny alalan'io Jesosy zanany io no amierenan'Andriamanitra antsika amin'ny loniny ny resaka fahasalaman'ny tenantsika. Parce que c'est à travers Jésus-Christ son Fils que Dieu va restaurer toute notre santé. Vonina ny amerina antsika amin'ny loniny ny amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra noho ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dieu est prêt à restaurer toutes choses à travers Jésus-Christ. Vonina izy na eo amin'ny lafa fameloman-tena izany. Dieu est prêt que ce soit dans le cadre de notre Vonina subsistance, izy na eo amin'ny lafa ny fahasalamana ihany koa izany. que ce soit dans le domaine de notre santé. Andao mbola hiteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Toy izao zany ny fiasan'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mamerina antsika amin'ny loniny indray. Dieu agit pour tout restaurer. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Refiagonana manarika ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Nomen'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy zanany. Dieu nous a donné Jésus-Christ son Fils. Rehefa tonga taty ambony tany Jesosy Quand Jésus est venu sur dia terre, nataon'Andriamanitra sorona teo ambony hazo fijaliana izy. Dieu l'a donné en sacrifice à la croix. Ary navelan'Andriamanitra no kapokapohana Jesosy. Et Dieu a permis qu'il soit meurtri. Nin'Andriamanitra natao zany teo amin'ny Jesosy.
Dieu a fait exprès de le faire à travers Jésus pour que Dieu puisse guérir toutes les maladies des humains. Pour que Dieu puisse restaurer notre santé comme à l'origine. Ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 est très clair. Soyez bien attentifs. Ny dia kapoka taminy zany hoe ny kapoka namelezina Jesosy io voasoratra io no nanasitranana anareo zay marary. Jésus a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libérés du péché nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Raha mazava aminao zany teny zany dia ino anao fa raha maraty koa dia ho sitrana ianao androany. Si tu crois en cette parole, tu sauras qu'aujourd'hui tu vas être guéri. Dieu est vraiment prêt à guérir tous ceux qui sont malades et qui sont ici. Il est déjà prêt à restaurer la santé de nous tous qui sommes ici. Mais ce que Dieu attend, c'est notre foi en cette parole qui est écrite. Je répète encore ce qui est écrit, que c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Bien-aimé qui assistait à ce grand culte, cela fait depuis longtemps que Dieu s'est préparé à restaurer notre santé comme à l'origine. Au tout début, Dieu a déjà montré qu'il guérit. Au tout début, Dieu a déjà montré qu'il sait restaurer la santé de toute personne. C'est pour ça que Dieu a donné une prophétie au prophète Jérémie, Jérémie chapitre 33. Nous allons lire cette parole. Dieu a dit, cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Cette parole est vraiment littérale. C'est vraiment à la lettre. Dieu va vraiment te guérir aujourd'hui. Dieu va te donner la paix aujourd'hui. Je vais te donner un autre exemple. À l'origine, Dieu a prouvé qu'il pouvait guérir les malades. Dieu a prouvé qu'il pouvait vraiment restaurer la santé de toute personne. Il y avait un homme qui s'appelait Naaman. Cet homme était lépreux. En tant qu'être humain, il cherchait la guérison, mais il ne pouvait pas être guéri. Mais un jour, il a décidé de se tourner vers le Dieu d'Israël. Il est arrivé dans le pays où se trouvait le serviteur de Dieu qui s'appelait Élisée. Et quand il a rencontré le serviteur de Dieu, voici ce que le serviteur de Dieu lui a dit. Je sais que tu es malade, dit Élisée. Je sais que cette maladie te fait souffrir.
ambarako aminao hoy Elisa fa ny Andriamanitra ivavako dia Andriamanitra mpanasitrana. Je te déclare, dit Élisée, que le Dieu que je sers est un Dieu qui guérit. Ambarako aminao ihany koa fa ny Andriamanitra ivavako hoy Elisa dia mahay mamerina ny laoniny ny fahasalamanao. Je te déclare aussi que le Dieu que j'adore sait restaurer ta santé. Noho izany maniraka anao aho mandehana misitrika impito ao amin'ny ony Jordana io dia ho sitrana ianao. Alors je te dis, va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain et tu seras guéri. Dia ho amin'ny Baiboly hoe rehefa nisitrika tao amin'ny rano Jordana impito tokoa ity lalaboka ity dia sitrana izy. Et la Bible dit que quand cet homme lépreux s'est vraiment plongé 7 fois dans l'eau du Jourdain, il était guéri. Niverina tamin'ny laoniny ny fahasalaman'ny vatany. Sa santé a été restaurée. Andovaka itsika patraka faharoa toko 10:7. Nous allons lire 2 Rois chapitre 5 verset 14. Toy izao no voasoratra ao. Voici ce qui est écrit. Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny telo ialan'Andriamanitra ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Nosoratana zany tantara zany ilazana amintsika fa mpanasitran'Andriamanitra. Cette histoire a été écrite pour nous dire que Dieu guérit. Nosoratana zany tantara izany mba ilazana amintsika fa afaka mamerina amin'ny laoniny ny fahasalaman'ny tenantsika ny tomp'Andriamanitra tsy toa. Cette histoire a été écrite pour nous dire que le Seigneur Dieu Tout-Puissant peut restaurer notre santé. Fa ny condition lehibe dia hoe mila manaiky sy makatoa zay lazain'Andriamanitra ianao. Mais tu dois croire et mettre en pratique la parole de Dieu. Mila manaiky sy makatoa zay lazain'ny mpalompon'Andriamanitra ianao. Tu dois accepter et mettre en pratique ce que le serviteur de Dieu te dit. Ry fiangonana manaraka ity fotoan-dehibe ity. Chère Église qui a assisté à ce grand culte, Marary tokoa vianao tonga eto. est-ce que tu es malade? Marary tokoa vianao tonga eto. Est-ce que tu es malade? Toi qui Hositranina ianao androany. tu vas être guéri aujourd'hui. Vitan'Andriamanitra ny mamerina amin'ny laoniny ny fahasalamanao indray. Dieu est capable de restaurer ta santé. Ao am Jesosy Kristy no anatantaran'Andriamanitra izany eo amintsika tsiraray avy. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu va réaliser cela à chacun de nous. Mino zany teny zany ve ianareo? Est-ce que tu crois ces paroles? Mino zany teny zany ve ianareo? Est-ce que vous croyez ces Andao paroles? hiteka mafan'Andriamanitra isika. Clamons fort pour le Seigneur. Andao hiteka Clamons mafan'Andriamanitra fort isika. pour le Seigneur. Fa ho antsika rehetra zay salama kosa amin'izao ora izao. Mais pour nous tous qui sommes en bonne santé Amin'ny actuellement, anaran'i Jesosy no lazako tsy harary intsony ane ianao. au nom de Jésus, je déclare que tu ne seras plus jamais malade. Tsy harary intsony ianao. Tu ne seras plus jamais malade. Mety teny ny devoly hoe inona hoe Peut-être que le diable va dire, tsy qu'est-ce que possible c'est? zany no ny devoly. Ce n'est pas possible, dit le Tsy diable. possible zany ozy izy. Ce n'est pas possible, Ny dit-il. olona tsy mihina koa mety teny hoe tsy possible zany. Les incroyants vont aussi dire que ce n'est pas possible. Fa raha mino anao possible zavatra rehetra. Mais si tu crois, toute chose est possible. Andao ry diavana hiteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Lositran'Andriamanitra toy zany koa Ezeka rehefa avy nanao vavaka fifonana tamin'ny Andriamanitra izy. Dieu a aussi guéri Ézéchias après qu'il ait fait une prière de repentance. Tantarain'ny Baiboly matsy fa narary mafy be mihitsy Ezeka tamin'izany. La Bible raconte qu'Ézéchias était vraiment très malade dans ce temps-là. Nisy kansera teo aminy. Il avait le cancer. Ary zany kanser zany no nanomana azy ho amin'ny fahafatesana. Et ce cancer allait le conduire à la mort. Fa rehefa nivavaka nandohalika ny fonina tamin'Andriamanitra Ezeka. Mais quand Ézéchias a prié et qu'il s'est prosterné, il s'est repenti devant Dieu, Dia nanapa-kevitra Andriamanitra fa hanasitrana azy. Dieu a décidé de le guérir. Nanapa-kevitra Andriamanitra fa amerina ny fahasalaman'ny Ezeka ho amin'ny laoniny indray. Dieu a décidé de restaurer la santé d'Ézéchias. Ilay nambarako taminareo tery aloha Ce qu'il a fait au début, ny fanekeny namana boka sy ny fankatoavany zay no lazain'ny mpalompon'Andriamanitra no nentin'Andriamanitra namerenana ny tena zay narary ho amin'ny laoniny indray. quand Naaman a accepté la parole de Dieu et qu'il a obéi, Dieu l'a guéri. Fa tamin'ity indray mandeha ity indray ny fifonana sy ny fibebahana nataon'ny Ezeka no nentin'Andriamanitra namerina tamin'ny laoniny ny fahasalaman'ny Ezeka.
Mais cette fois-ci, c'est grâce à la repentance d'Ézéchias que Dieu a restauré la santé d'Ézéchias. Ce que je veux dire, c'est que tu dois toujours obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Que la repentance soit aussi très importante, que tu le fasses devant Dieu. Nous allons lire ce que la Bible dit concernant Ézéchias dans Ésaïe chapitre 38, versets 2 à 5. Engane ka utsarovanao ny nandianako teo anatrianao tamin'ny famarinana sy tamin'ny foko rehetra ary ny nanaovako izay tsara eo masonao dia nitomany mafy dia mafy izy dia toka tamin'ny Isaia ny teny Jehovah nanao hoe mandeha ihany ka lazao amin'ny Ezekia hoe izao no lazainy Jehovah Andriamanitra Davida rainao efa noenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao ino ampiko dimy ambin'ny folo taona ny andronao. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années à ta vie. Selon cette parole, Dieu a guéri Ézéchias. Selon cette parole, Dieu a restauré la santé d'Ézéchias. Chère Église qui est ici, Dieu est capable de guérir tous les malades. Dieu est capable de restaurer notre santé. Acclamons fort pour le Seigneur. Que cela se réalise. Fort pour le Seigneur. Alléluia. 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 À partir du moment où Jésus est venu sur terre, il ne s'agit plus de peu de personnes que Dieu a guéri et restauré la santé. Mais toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus, il les a guéris et restauré leur santé. Il a guéri tous les malades qui étaient près de Jésus. Quelles que soient les maladies, il les a tous guéris. Même les aveugles, même les sourds, même les muets. Et ce qui est vraiment merveilleux, même les estropiés, il les a guéris. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 15, verset 30. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo amin'ny Jesosy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky tongo Jesosy dia nahasitra anazy izy ka dia talanjona vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra dia nakalaza an'Andriamanitra n'Israël izy. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. De sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir. Et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Selon ce qui est écrit, la foule était émerveillée à cette époque. Parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant.
Parce que leurs parents qui étaient malades, quand ils les ont amenés auprès de Jésus, ils étaient guéris. tafaverina tamin'loany ny fahasalaman'ny olona La santé était restaurée. teo reo avan'izay kilemaina sitrana Les estropiés étaient guéris. tao reo avan'izay sambona sitrana Leurs parents qui étaient malades étaient guéris. ry avana malala manarika ty fotoan-dehibe ity Bien-aimés qui assistaient à ce grand culte, tsy miova amin'ny zan'andriamanitra Dieu ne change pas. efa nomeny antsika jesosy kristy zanany Il nous a déjà donné Jésus-Christ son amin'ny Fils. alalan'i jesosy kristy zanany Et à travers Jésus-Christ son Fils, jesosy alekapoana teo ambony hazo fijaliana Jésus a été meurtri à amin'ny la alalan'i croix. jesosy hositrany daholo marary rehetra À travers Jésus, il guérit tous les malades. amin'ny alalan'i jesosy ho averiny amin'ny lohan'ny fahasalamantsika À travers Jésus, il restaure notre santé. ho averin'andriamanitra amin'ny lohan'ny fahasalamantsika Dieu restaure notre santé. vitan'andriamanitra zany ry havanao Dieu est capable de le faire. vitan'andriamanitra Dieu izany est capable de le faire. amen Amen. efa nahita olona marobe nositran'andriamanitra ao J'ai déjà vu beaucoup de personnes que Dieu a guéries. efa nahita olona marobe naverin'andriamanitra tamin'ny lohan'ny fahasalamana J'ai déjà vu beaucoup de personnes dont la santé a été restaurée par Dieu. dia tato ato aho tena mino be mihitsy fa tsy olona ray sy osodimy amanena ihany no hitako hositran'andriamanitra sy ho averina amin'ny lohan'ny fahasalamana Et ce n'est pas seulement une personne, 2, 3 ou 5 personnes que j'ai vu cela, fa ahita olona marobe hositrana ny masoko mais je vais voir beaucoup de personnes qui sont guéries. arengany ka tahaka izany ihany koa ianareo Et que vous puissiez voir cela aussi. ary tsy hoe ahita fotsiny ianareo fa ianareo mihitsy no sitrana Vous n'allez pas seulement voir, mais vous aussi, vous serez guéris. ny fahasalamanareo mihitsy hiverina amin'ny lohany iny C'est vraiment votre santé qui sera restaurée. raha mino an'izany isika rehetra andao hiteka amin'ny mafan'andriamanitra Si nous croyons cela, acclamons fort pour le Seigneur. itsony vavolombela aminareo ngiay e Je vais vous rendre un témoignage. hitanareo ivehivavy mipetraka manao akanjo karakaro itsy Vous voyez cette femme qui est assise devant. io vehivavy io antoana maro nandady Cette femme, pendant plusieurs années, naleny elle rampait. tsy afaka nitsangana Elle ne pouvait pas se lever. kanefa no jesosy kristy sy ny azo fijaliana Mais grâce à Jésus-Christ et à la croix, rehefa nandre ny teny notoriko izy quand elle a entendu ma dia io prédication, sitran'andriamanitra io Dieu l'a guérie. io izy afaka mitsangana io La voici, elle peut se lever. io afaka mandehandeha io Elle peut se lever. iotra lavitra no zany no ataon'andriamanitra eto androany Dieu va faire beaucoup plus que atao cela. hitehaka aujourd'hui. faran'izay mafy isika Acclamons fort pour le Seigneur. atao mafy be nitehaka Acclamons très fort. halleluia Alléluia. ry havana malala manarika ty fotoan-dehibe ity Bien-aimés qui assistaient à ce grand culte, zay rehetra mino fa sitrapon'andriamanitra ny amerina amin'ny lohany ny fahasalamantsika tous ceux qui croient que Dieu est capable de restaurer notre santé, zay rehetra mino fa jesosy kristy no lalana ahafan'andriamanitra mitondra atsika mamerina amin'ny lohany ny fahasalamantsika tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le chemin à travers lequel Dieu va restaurer notre zay santé, rehetra mino dia ho sitrina arabaky teny tous ceux qui croient seront guéris à la lettre. ho sitrina arabaky teny Ils seront guéris à la lettre. hivavaka io amin'izao fotoana izao Je vais prier maintenant. amotritra teny ihany ko amin'izao fotoana izao Je vais prononcer des ho paroles. sitrina ianareo zay marary Vous serez guéris, ho vous qui êtes sitrina malades. ianareo zay marary Vous serez guéris, vous qui êtes malades. tamin'ny fidirana tamin'ny enina asa maromaro dimy amanena ry olona narary sitrana Pendant le culte à 6 heures, il y avait des personnes qui étaient guéries. tena misaotra an'andriamanitra izahay fa nisotran'andriamanitra olona marary Nous avons remercié Dieu parce que Dieu les a guéris. androany ihany koa dia mbola anasitrana anareo zay marary ny tompo Maintenant aussi, le Seigneur va guérir ceux qui sont malades. za manokana zay mijory eto anatryanareo Moi, personnellement, qui me tiens devant vous, mino teny zay nambaran'andriamanitra ao anaty ity baiboly ity ao je crois à la parole que Dieu dit dans cette Bible. voalaza ato fa efa namebaiko jesosy C'est écrit que Jésus a déjà ordonné. hoy izy sotrany marary Il a dit, guérissez les malades. zao zany no asainy jesosy manasitra ny marary Donc, Dieu m'envoie pour guérir les malades. dia azoko antoka fa jesosy ato anatiko zany hietsika ao anatin'ny teny zay olako ny vavako Et j'ai l'assurance que Dieu va agir à travers les paroles de ma bouche. tena magaka nge io andriamanitra io e Dieu est vraiment merveilleux.
hoy izy ta Mosesy Il a dit à Moïse, sara roa io ranomasina mena io sépare la mer en deux. fa ka izy Andriamanitra no mahay manasaraka roa ny ranomasina mena Il n'est pas Dieu pour séparer la mer en deux. fa dia amin'ny mahalelan'Andriamanitra azy dia nakato ny teny izy Mais en tant que serviteur de Dieu, il a obéi à la parole. lasa izy nakeny amorony ranomasina mena Il est allé au port de la mer Rouge niaraka tamin'ilay tehana avec son bâton. ka rehefa natsanga Mosesy ny tena tonga dia saraka roa ny ranomasina mena Et quand il a levé son bâton, la mer s'est séparée en deux. dia tak'izany ihany koa no ataoko androany Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. tsy nianatra mikasika ny fanasitranana olona marary aho Je ne suis pas capable de guérir les malades, fa mino teny nataon'i Jesosy aho mais je crois en la parole de Jésus. dia ny ataoko zany mamototra teny ho anareo izay marary Donc ce que je vais faire, je vais prononcer des dia paroles pour les anjaran'Andriamanitra izay malades. atao anatiko no miasa manasitrana anareo izay marary Et c'est la part de Dieu qui est en moi qui va guérir les malades. apetra ho afaritra misy marary anao azany tanana Mets ta main là où tu as mal. amin'ny anarana Jesosy Kristy hositranina avokoa izay rehetra marary tonga eto Au nom de Jésus-Christ, tous les malades seront guéris. amin'ny anarana Jesosy Kristy esorina ny aretina amin'ny teny an'olona tonga eto Au nom de Jésus-Christ, j'enlève toutes les maladies du corps des hommes. Qui amin'ny sont- anarana Jesosy Kristy ho tanteraka ny programman'Andriamanitra Au nom de Jésus-Christ, le plan de Dieu se réalise. dia ny amerina ny tenany olombelona rehetra ho amin'ny laoniny mikasika ny fahasalamana Le plan de Dieu qui est de restaurer la santé de tous les êtres humains. ho sitrany daholo ane izay rehetra marary tonga eto Que tous les malades qui sont ici soient guéris. ho sitrany daholo ane ianareo marary tonga eto Que tous les malades qui sont ici soient guéris. ary ianareo izay salama vatana amin'ny anarana Jesosy tsy arary intsony ane isika Et vous qui suivez en ligne, au nom de Jésus, nous ne serons plus malades. mino azany teny ambarako izany ianareo Croyez en ces paroles que je vous annonce. andao hivavaka saotra an'Andriamanitra isika Nous allons prier pour remercier dia Dieu. apetrao amin'ny fonao ny tananao Mets ta main sur ton cœur. andao hivavaka saotra an'Andriamanitra isika Nous allons prier pour remercier Dieu. ao anatin'izany dia fa afaka mitsapa ny aretinao sahady ianao Et tu peux déjà sentir ta maladie. satria le teny nambarako teo dia teny manasitrana tokoa Parce que la parole que je vous ai annoncée est une parole qui guérit. samy mivavaka azy isika rehetra Continuons à prier. do hivavaka isika Continuons à prier. samy mivavaka izy Priez tous. misaotra anao zahay ry Andriamanitra eo Nous te remercions, ô Dieu. mame voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay Nous te glorifions au nom de Jésus ny amin'ny afatra izay nampitondranao ho ateo pour le message que tu m'as donné aujourd'hui milaza ny fanasitranana concernant la guérison, milaza ny amin'ny famerenana amin'ny laoniny indray ny fahasalamanay concernant la restauration de notre santé. efa namositra teny eo teo J'ai déjà prononcé des paroles ka dia sitrana avokoa ny marary rehetra et tous les malades sont guéris. sitrana ny tenany olona Les corps sont guéris. sitrana ny taovan'ny olona Les organes sont guéris. ny olona rehetra marary sitrana daholo Que tous les malades soient guéris. ho tafaverina amin'ny lohan'ny fahasalaman'ny olona tonga eto Que la santé de tous soit restaurée. amin'ny anaran'i Jesosy tsy arary intsony izy Au nom de Jésus, ils ne seront plus tsy malades. arary intsony izy Ils ne seront plus malades. fa volombelony herin'Andriamanitra ane zahay Nous sommes témoins de la puissance de Dieu. ho anareo izay marary any tokantrano any Pour vous qui êtes malades en ligne, amin'ny anaran'i Jesosy au nom de Jésus, ho sitrana ianareo izay marary vous serez guéris, vous qui êtes malades. hiverina amin'ny lohaniny ny fahasalamanareo Votre santé est restaurée. naiza naiza misy anareo Où que vous vous trouvez, ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy vous êtes guéris au nom de Jésus. misaotra ry Andriamanitra io Merci, ô Dieu. miteranao zahay Nous te glorifions. halleluia Alléluia. halleluia Alléluia. amen Amen. do hiteka mafy antompo isika Acclamons fort pour le Seigneur. andao mbola hiteka mafy be ho an'Andriamanitra ihany Acclamons fort pour le Seigneur. halleluia Alléluia. dia anao hira anankiray isika ao anatin'izany dia tsapao ny aretinao tsapao fa efa sitrana ianao Nous allons faire un chant et pendant ce chant, sentez votre maladie. Aussi, Touchez tu n'as et pas voyez baktérie, que non? vous êtes guéri. Vous serez guéri à la lettre. andao ary alefa repitarika fiderana daontsika hitsangana dia hifalifalitsika satria Jesosy nanasitrana asika sa tsy izany dia izay rehetra azontsika dia avy aiza avy amin'ny Jesosy dia Jesosy dia ampy antsika amen.
Izy mamatsiahy isan'andro. Dao ary. Izy mamatsiahy isan'andro, mamatsiahy isan'andro, Jehovah Jireh. Izy nanasitrana antsika androany. Nanasitrana ramarary, zasetra marary, Jehovah Rafa. Izy le tsy mandao mihitsy Izy tsy mandao mihitsy. miaraka amintsika foana izy. Jehovah Shammah. Izy ihany koa le manome fiadanana isan'andro. Fiadananao ale, Jehovah Shalom. Iza tsara hoe. Izy mamatsiahy isan'andro, mamatsiahy isan'andro, Jehovah Jireh. Manasitrana Manasitrana ramarary, rasetra marary, Jehovah Rafa. Izy tsy mandao mihitsy, miaraka mitofona, Jehovah Shammah. Zaho matahotra dia manobe, fiadananao ale, Zay rehetra ilaiko teo aminao Jesosy aho. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Zay rehetra. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao Lazoiano izy mamatsy anao isan'andro. Izy mamatsiahy isan'andro, mamatsiahy isan'andro, Jehovah Jireh. Manasitrana ianao. Manasitrana ramarary, rasetra marary, Jehovah Rafa. Tsy mandava. Izy tsy mandao mihitsy, miaraka mitofona, Jehovah Shammah. Zaho matahotra dia manobe, fiadananao ale, Jehovah Shalom. Zay rehetra. Ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Zay rehetra ilaiko hoe. Ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Tendontsika hitena fotsika rehetra hoe Jesosy aho, enao dia ampy ahy. Jesosy, 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 ianao dia ampy ahy, ianao dia ampy ahy. Jesosy, 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 ianao dia ampy ahy, ianao dia ampy ahy. Jesosy ianao ampy ahy, ampy ahy. Jesosy ianao dia ampy ahy, ianao dia ampy ahy. Jesosy aho. Ianao dia ampy ahy, ianao dia ampy ahy, ianao dia ampy ahy, ianao. Ianao dia ampy ahy, ianao dia ampy ahy, ianao dia ampy ahy. Ianao dia ampy ahy. Ianao dia ampy ahy, Hey. Hey. Ianao dia ampy ahy. ianao dia ampy ahy, ianao dia ampy ahy. Ianao dia ampy ahy Jesosy io. Ianao dia ampy ahy, ianao dia ampy Anao fonao rehetra. Iza tsara ny ampy anao. Hey. Ianao dia ampy ahy, ianao dia ampy ahy, ianao. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao.
amin'ny fona rehetra zay rehetra ilaiko dia ao zany mihitsy Jesosy aho fanasitranana anay ao aminao zay rehetra nananay dia ao aminao rery any ka tsy saraka aminao mandrakizay zay andao aratsika teka salira izany viavanao raha mbola misy mafy izay dia ataovy ihany ataovy mafy ihany teka halleluia sa miary makantoerana isika izy amin'ny reto ka eto no narary fa amin'izao fotoana zao tsapany fasitrana ny tenany. Qui parmi vous était malade et là vous sentez que vous êtes guéri? Levez vos mains. Levez encore plus haut. Pour remercier Dieu, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le temps passe, je ne vais pas faire le témoignage. On est très heureux parce que Dieu agit ici sur nous. Puisque vous connaissez la vérité, vous devez être libérés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Demeurez notre foi. Que Dieu est le guérisseur. Si jamais tu es malade par l'attaque du diable, ne te laisse pas te décourager. Ne chasse le démon et dis, va-t'en au nom de Jésus. C'est Dieu qui me guérit. Dis-le. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a fait être guéris dans les organes. Acclamons. Applaudissons. Alléluia. Alléluia. Avant de terminer le culte, on va faire un chant. Manupni Masqual. Manupni Masqual. Antenjumbu Ichava. Aviazambu Pamuzena. Manupni Masqual. Antenjumbu Ichava. Aviazambu Pamuzena. Manupni Masqual. Yes.
afaka toerana isika tompo